alalan'izao fotoam-pavahana zao ahatsapa izany fa tsy misy anananay zay tsy niraisinay avy taminao, tsy misy fantatray zay tsy natoronao anay, ary ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay dia ianao ny loharanony. Ary izany no antony, anisan'ny antony ivorianay eto amin'ity toerana ity dia ny isaotra sy ankalazanao, anandratra anao avo fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra tena tsara ianao, ary tsy hita pesipesena ny ahalehibiazanao. Ary tsy vitany hoe tsara sy lehibe ihany fa Andriamanitra koa manao ny tsara, ary izay no tianao ho fantsona ampiasanao hiaina sy hizara izany fahatsaranao izany. Mankasitraka anao izay Tompo ny amin'izao alahady voalohan'ny volana May izao indray, izay iarahanay koa mpianakavy ny finoana eto amin'ity toerana ity, ary tsy adinonay koa ireo izay manaraka izao fotoana izao amin'ny alalan'ireo haino aman-jery. Izay mianakavy dia samy anandra-peo ary koa samy higioka ilay fitiavana, ilay fiadanana izay nampanantenanao anay, nomenao ny nampitondranao ny anjely fiadanana ho an'ny olona rehetra ankasitrahany. Ho tanteraka aminay tokoa ny Tompo izany. Oui Seigneur, toi qui nous as aimé le premier, nous parlons de toi comme si tu nous avais aimé qu'une seule fois, dans le passé lointain, avant la création du monde. Mais en réalité, c'est tout au long des jours et tout au long de la vie que tu nous as aimés le premier. Et tel est le thème que nous voulons vivre aujourd'hui. Tu te montres nous dans tous les détails de notre vie, qu'il n'y a pas de parcelle, même 1 centimètre carré que tu es absent de notre vie. Et aide-nous à être conscients de cette présence effective, cette présence aimante, cette présence secourante. Seigneur, quand nous nous éveillons le matin et que nous nous tournons vers toi, tu nous dévances. Tu nous as aimés le premier. Ce n'est pas une seule fois seulement que tu nous as aimés le premier. C'est à chaque instant de notre vie. Et c'est pour ça que nous voulons vraiment te dire merci de tout cœur. Amen. Afakan Petraka isika. Hoenotsika ny teny izay manambara ny sitrak'Andriamanitra. Écoutons ensemble quel est le conseil de Dieu. Hoy ny Tompo amintsika, indro efa nataoko eo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa amin'ny fidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. En français, aujourd'hui, dit le Seigneur, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Manoloana an'izany vavaka izany dia angina eo anatrehan'ny Tompo sika raha misy feony zava-maneno kely koa manampy antsika amin'izany fahanginana izany dia
vavaka isika entiko tompo ataonao eo anoloanay ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny fanozonana, ary satria olombelona noforononao araka ny endrikao zahay dia nomenao ny fahafahana isafidy, anao safidy malalaka, ary tianao zay ampiasa izany safidy izany mba hifidy ilay fiainana, ilay fiainana be dia be, ilay fiainana mandrakizay, ilay fiainana izay ianao rery ihany no afaka manome azy. Tsy miafina aminao nefa fa isan'andro koa izay dia ny fahafatesana na izay endriky ny fahafatesana no fidinay. Raha miantso anay handeha hakavanana ianao dia mazana miakavia no alehanay. Tsy miafina aminao zany Tompo. Ankehitriny te hiova izay, tianao dingana vaovao zay, tianana fiainana milamina zay, satria tsy miafina aminao ny fifandrohitana ao anatinay ao amin'ny zavatra tianay atao nefa tsy ataonay, amin'ny zavatra tsy tokony ataonay nefa ataonay. Izay endrik'ilay fahaverezana mandrakizay izany. Ny fanirianao dia ny anananay fiadanana, tsy misy fifanoherana ao anatinay, tsy misy fifandrohitana, fa fiainana anjakan'ny fanahinao masina, ary amin'ny fotoana rehetra manomboka izao, ary tsy manam-pahataperana satria endrika ilay fiainana mandrakizay, ilay fiadanam-po. Tsy misy afaka manome anay izany Tompo. Betsaka ny mampanantena, rehefa mahazo vola aman-karena zay dia hiadana, kinanjo, arakaraka ny hitombony zany, ny hitombon'ny olana sy ny korotana indraindray amin'ny fiainanay. Betsaka ny mampanantena rehefa manana fahalalana, fahatsarana, fahafantaran'olona sy ny maro isan-karazany dia hiadana zay. Fantatra Tompo ianao mahalala, fa mazana aza, tsy hoe ny fananana na ny fahalalana no ratsy, fa rehefa tsy ao ianao dia korotana ny fiainanay. Ho any amin'iza moa zay, hoy ny mpianatra ao voalohany, manamafy izany koa izay. Tsy manana n'iza fa-tsy ianao zay Tompo. Ary soa fa tsy manosy-bohutanana anay ianao. Oui Seigneur, aujourd'hui tu nous redis encore une fois, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Merci pour cette liberté que tu nous donnes, la possibilité de choisir, de faire le bon choix, alors que souvent, nous choisissons le mauvais côté. Nous choisissons la mort. C'est la mort que nous préférons. Nous nous enfermons dans l'indifférence. Nous nous habitions à l'obscurité. Chaque fois que nous nous enfermons dans nos habitudes, nos certitudes, c'est la mort que nous choisissons. Chaque fois que nous oublions ton évangile, chaque fois que nous nous éloignons de ton Église, c'est la mort que nous choisissons. Mais tu nous appelles à la vie, à choisir le maître de la vie, à être des filles et des fils de la résurrection. Alors nous t'en prions, Seigneur, fais grandir en nous la vie, accorde-nous ton esprit, apaise nos peurs et réveille nos cœurs. Donne-nous ta joie et ressuscite notre foi. Que ton pardon nous apprenne à vivre libres et joyeux de te servir. Oui, Seigneur, toi qui écoutes
le cri de notre cœur. Toi qui nous pardonnes tous les jours, nous te prions. Amen. Mamela Yelka Isanandra. Tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany iray tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy intsony, tsy hisy intsony fanameloana ho an'izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie en abondance. Que le Dieu d'amour qui nous aime comme on n'a jamais aimé bouleverse notre cœur, qui nous donne sa vie nouvelle pour que le monde entier le reconnaisse en notre amour. Que tous ceux qui se repentent dans la foi reçoivent en Jésus-Christ l'assurance de leur pardon. Voavelany elokareo noho ny anarany masina, misaotra anao zahay riray noho ny fitiavanao. Amen. Amen.
Ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Peraka isika dia izao dia ny sekoly alady no mitondra isika. Bonjour à tous, c'est le moment des enfants. Bonjour les enfants. Ce matin, nous allons vous raconter une histoire. Cette histoire va vous apprendre beaucoup sur l'amour de Dieu et sur notre relation avec lui. Est-ce que vous êtes prêts? Il était une fois
un homme qui avait 2 fils. Un matin, le plus jeune demande à son père: Papa, donne-moi la part de mon héritage. J'en ai besoin pour vivre ma vie. Sans poser de questions, le père s'exécute. Il donne à chacun de ses fils la part d'héritage qui leur revient. Content de recevoir cet argent, et après quelque temps, le plus jeune des garçons décide de quitter la maison. Il choisit de vivre sa vie en toute liberté, une vie de Zulambut. Désormais, ils passent leur journée à jouer aux jeux d'argent, à boire, à fumer, à faire n'importe quoi avec l'argent de leur père. Mais un jour, le jeune garçon se rend compte qu'il a tout dépensé. Il constate qu'il ne peut même plus s'acheter à manger. Lui, qui avait au départ beaucoup d'argent, est devenu pauvre, malheureux, triste et seul. Après avoir mené une vie de Zulambut, le voilà donc seul, pauvre, sans personne sur qui compter. Un matin, il pense d'un coup à son père, à son frère, qui sont sûrement en train de manger à leur faim, et il se dit: Je vais demander à mon père de me nourrir et de me loger, et en échange, je travaillerai pour lui. Il décide alors de rentrer à la maison. Mais le père, l'apercevant de loin, se précipite vers son fils, se réjouit de ses retrouvailles, car son fils, qu'il croyait mort, est vivant. Papa, je suis désolée, pardonne-moi, je ne mérite rien. Je me suis éloignée de toi et me suis mal comportée. Je te demande juste de me nourrir et de me loger, et en échange, je travaillerai pour toi. Mon fils, va chercher les plus beaux habits, ainsi que des bijoux, et appelle tout le monde. Nous allons fêter le retour de ton frère. Le fils aîné revient furieux et en colère. Il habille son frère. Jaloux de son frère, il boude. Mon fils, tu es resté avec moi tout ce temps et je t'en remercie. Sache que tout ce qui est à moi est à toi. Ne sois pas triste et viens fêter avec nous le retour de ton frère. À ce moment-là, tout le monde fête le retour du fils prodigue. Et c'est ainsi que s'achève cette histoire. Mais les enfants, pour voir que vous avez bien suivi cette histoire, je vais quand même vous poser des questions. Une question. Comment pouvons-nous définir Dieu? Dieu est passion. Dieu est pardon. Dieu est joie. Dieu est gentil. Dieu est amour. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Bravo les enfants.
Les enfants, donc nous vous invitons une fois à la maison pour redécouvrir cette belle histoire avec vos parents, de lire l'évangile de Luc, chapitre 15, du verset 11 à 32, parabole de Jésus-Christ sur le Fils prodigue. À Dieu seul soit la gloire. Miroso avy hatrany a mivaky teny sika angatahana zany ireo tompony anjara parabekomakoman'ireo le tanorantsika ireo a iroso ety amin'loana avy hatrany mpamaky teny sy mivavaka Je vous invite à la prière. Prions. Notre bon et tendre Père Céleste, nous te remercions parce que tu nous as réunis ici. Seigneur, nous allons maintenant lire ta parole. Nous invoquons ton Esprit Saint afin de pouvoir recevoir cette parole. Seigneur, dispose nos cœurs à t'entendre, à te louer, à comprendre ton message. Que ce ne soit pas un message qui sorte de nos oreilles lorsque nous sortons de ton lieu saint, mais que ce soit une parole qui nous accompagne et un message qui nous accompagne tout au long de notre vie. Merci Seigneur, en ton saint nom nous prions. Amen. Nous allons commencer la lecture. Le Seigneur a un message à nous faire passer et il nous le donne aujourd'hui dans Actes des Apôtres, chapitre 5, du verset 27 au verset 41. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 41, que nous lisons au nom de Jésus. Après les avoir ramenés, ils les firent comparaître devant le conseil, et le grand prêtre se mit à les accuser. Il leur dit : « Nous vous avions sévèrement défendu d'enseigner au nom de cet homme-là. Et qu'avez-vous fait ? Vous avez répandu votre enseignement dans toute la ville de Jérusalem, et vous voulez faire retomber sur nous les conséquences de sa mort. » Pierre et les autres apôtres répondirent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous aviez fait mourir en le pendant au bois de la croix. Dieu l'a élevé par sa main droite, et il l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël de changer de vie et de recevoir le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de ces événements, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles, et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais il y avait parmi eux un pharisien nommé Gamaliel, un spécialiste des Écritures, que tout le monde respectait. Il se leva au milieu du conseil et demanda de faire sortir un instant les apôtres. Puis il déclara à l'assemblée : « Gens d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à ces hommes. Il n'y a pas longtemps, on a vu se lever Teudas qui prétendait être quelqu'un d'important. Environ 400 hommes se sont joints à lui, mais il fut tué. Tous ceux qui l'avaient suivi se dispersèrent et il ne resta rien du mouvement. Après lui, à l'époque du recensement, on a vu se lever Judas, le Galiléen. Il entraîna bien des gens à sa suite, mais il fut tué, lui aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de celui-ci, ne vous occupez plus de ceux-ci, et laissez-les aller. Car si leurs intentions et leurs activités sont d'origine humaine, elles disparaîtront. Mais si elles viennent vraiment de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Ne prenez pas le risque
de combattre Dieu. Les membres du conseil acceptèrent l'avis de Gamaliel. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur ordonnèrent de ne plus parler du nom de Jésus. Puis ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le conseil, tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Amen. Mbola toizantsika tsarovana na hofantarina ny teny afatry ny tompo ao amin'ny vakitsika izany voarakitra ao amin'ny apokalipsy toko fahadimy apokalipsy toko fahadimy andiny ny faha 1 ka hatramin'ny faha 4. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita aho sady nandre feon'anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny loholona. Ary ny isany dia alinalina sy arivoarivo. Nanao tamin'ny feo mahery hoe: ry zanak'ondry izay novonoina dia mendrika andray hery sy arena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra. Ary izao zavatra rehetra izao, na izay any an-danitra, na izay aty ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany, na izay any an-dranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao hoe: ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Ary ny zava-mananaina 4 nanao hoe: Amen. Ary ny lolona dia nankohoka ka nivavaka. Toizantsika ny vaky teny arak'izay voasoratra Jaona toko 1:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7:10. Tao aorian'izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron-dranomasin'ny Tiberiasy. Toy izao ny fomba nisehony. Niaraka i Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Kambana, teo koa i Natanaela ilay avy tany Kana any Galili sy ireo zanak' Zebedio ary mpianatra 2 lahy hafa koa. Hoy Simona Petera: andeha anarato aho. Hoy ireo taminy: andeha hiaraka aminao koa zahay. Dia andeha izy, dia nandeha izy ka niditra an-tsambokely. Nefa tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona kory izy ireo. No nefa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-drano Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo: anaka, manan-kanina va ianareo? Dia namaly azy izy ireo hoe tsia. Ary hoy izy taminy: alatsao amin'ny sisiny havanan'ny sambokely ny aratonareo dia ahazo ianareo. Dia nalatsany ny arato ka tsy zakany nakarina no ny abetsahany hazan-drano. Ary hoy ilay mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera: ny tompo iry. Vao reniny Simona Petera fa ny tompo iny dia nisikinany ny akanjony ivelany, fa tsy ny akanjo izy dia nirotsaka tao anaty rano. Fa ireo mpianatra sasany dia nandeha tamin'ny sambokely ihany ka nisarika ny arato feno hazan-drano, satria tsy lavitry ny tany izy fa tokony ho 200 akio ihany. Rehefa niakatra teo an-tanety izy ireo dia nahita afinarina teo sy hazan-drano amin'ny teo amboniny ary mofo. Hoy Jesosy taminy: mitondra hazan-drano amin'ireo vao azonareo teo. Dia niakatra i Simona Petera ka nosariny ho eo an-tanety ny arato feno hazan-drano vavety 350 ary na dia be tahaka izany aza ny hazan-drano dia tsy tritra ny arato. Hoy Jesosy taminy: avia hisakafo. Fa tsy nisy mpianatra sanany tany azy hoe iza moa ianao, satria fantany ihany fa ny tompo io. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy, ary avy eo dia ny hazan-drano indray.
izany no fanoteliny nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Rehefa nisakafo izy ireo dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: ry Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Hoy izy taminy: eny Tompoko, ianao mahalala fa tia anao aho. Dia hoy izy taminy: fa ano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy tamin'ny fanondroany: ry Simona zanaky Jaona, moa tia ava ianao? Dia hoy izy taminy: eny Tompoko, ianao mahalala fa tia anao aho. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanoteliny: ry Simona zanaky Jaona, moa tia ava ianao? Dia nalahelo i Petera satria izy ny teny intelo taminy hoe moa tia ava ianao. Ka hoy izy taminy: Tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tia anao aho. Hoy Jesosy taminy: fa ano ary ny ondrika. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia anatsotra ny tananao ary olo-kafa no anikinanao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary zany no nolazainy mba hanambarana ny fomba fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy: manaraha ahy. Hatreto ny famakiana ny soratra masina. Isaorana ny Tompo noho ny filazantsara. Isaorana ny eo am-pitsanganana no anaovantsika ny hira voalahatra. Eny Tompo, araka izany hira zany tokoa dia eto afovoanay ilay mazava tokana, manatrika anay amin'ny alalan'ny teninao ianao, ary te hizara fitiavana, te hizara fahatsarana, fahasoavana, fahombiazana. Ary araka izany hira izany ihany hoe sambatra tokoa izay mahita, satria miseho aminay isan'andro san'andro amin'ny fomba maro isan-karazany ianao. Dia ataovy mahita izany izay Tompo, sakafo ny masom-pananay, ary ampio zay mba tsy handehandeha ny sainay, tsisy zavatra tarika azy na amery anay tsy ahatonga anay hifantoka aminao. Seigneur, tu te montres à nous par ta parole, dans ta parole, avec ta parole, et aide-nous, Seigneur, à avoir vraiment un esprit concentré pour recevoir cette parole de vie, cette parole qui change de vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Afaka mipetraka isika. Ny lohahevitra dia hoe miseho amintsika amin'ny fiainana andavanandro ny Tompo. Ary niteny teo dia milaza an'izany andiny voalohany amin'ny Jaona 1:20 teo dia hoe taorianan'izany zavatra be dehibe zany niseho teo aloha izay hojerentsika teo dia niseho tamin'ny mpianany indray Jesosy. Zany hoe tsy voalohany ity vakiteny ity manambara ny fisehoan'ity fa efa nisy teo aloha. Niseho tamin'ny mpianany indray Jesosy teo amoron'ny ranomasin'ny Tibériade. Après cela, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Jésus se montre encore à ses disciples. Et nous allons voir ce qu'il a fait, puisqu'il a montré comment il s'est montré.
dia mba ahafantarantsika azy ny filazantsarany jaona ity rehefa mamaky azy tsika zany any an-trano any dia misahatra tsara ho fantatra kely hoe amafilazantsarany jaona azy dia jaona no nanoratra azy. L'auteur c'est Jean, fils de Zébédée. C'est nommé dans le texte les deux fils de Zébédée. Il y a Jean et Jacob, Jacques. Jacob en teny malagasy. Ka tamin'ny taona 520 taona 520 sy 10 taorianan'i Jesosy teo nanoratany azy ary ny anoratana dia ho an'ireo kristianina voaniova fo te hitombo na ireo izay te halala zany tsara fantatsika ary ohatrantsika zany misy amintsika vao midécouvre vao nambrase zany finoana zany tena tonga teo amin'ny fiainako ny tombo dia misy ireo zay fa lasa lavitra fa te handalina hatrany ary araky ny tenin'ny mpandinika anankiray zay Bloomberg hoe l'évangile de Jean c'est comme un cours d'eau où les petits enfants peuvent patauger et l'éléphant peuvent nager. Zany hoe sady ahafahan'ny ankizy miropoka mipatauger no ahafahan'ny éléphanta koa milomano. Ka tsy haikotsika hoe l'éléphanta ve sa le ankizy fa mahazo ny toerany avokoa zany zay mamaky an'io filazantsara ny jaona io. Ka ny zava-kendreny eto ny tena zava-dehibe le but de l'évangile de Jean ny zavatra kendreny dia hitantsika amin'ny toko faharoapolo zany hoe melohany zao toko faharoapolo andiny fahatelopolo alohany ity rankiteny voalohany ity dia hoe nisy famantarana maro hafa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianatra zany hoe Jesosy nanao zavatra be dia be tamin'ireo mpianatra reto izay tsy voasoratra amin'ity boky ity satria be loatra le izy fa voasoratra ozy jaona le boky io zany toko misy raika amin'ny roapolo izy ao mba hinonareo fa Jesosy ny Kristy. Zay zany no zava-kendreny ilay filazantsara ny jaona rehefa mamaky azy tsika dia mba hinotsika fa Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hanananareo fiainana. Voilà l'objectif, voilà le but de Jean, pourquoi il a écrit cet évangile. Mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Dia hitantsika eo zany amin'irety mpianatra rety tanteraka tokoa ve zany ahoana ny fiapakany zany teo amin'ireo mpianatra Jesosy voalohany ry Simona Petera reo namany maromaro reo fa hitantsika hoe tsy voalohany tokoa n'izy no niseho fa ao amin'le toko faharoapolo andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia niseho tamin'ny Marie Magdalena izy. Marie Magdalena raha keny pasana dia nahita nisy nangalatra ny fatin'ny tompo dia nisehon'i Jesosy izy dia haitsika ny tantara dia avy eo naniraka any Marie Magdalena izy andana lazao amin'ny mpianatra raika ambin'ny folo satria Jodasy efa maty fa hoe efa nahita efa nitsangana ny tompo dia niazakazaka Marie Magdalena na Magdala dia miteny tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny tompo zay. Dia herinandro taorinan'izay dia nivory ny mpianatra ao amin'ny toko faharoapolo ihany andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo dia ny ariva ny andro ireo mpianatra ireo natahotra satria hoe nalaza hoe nisy nangalatra ny fatin'i Jesosy ary ny mpianatra no nangalatra azy zany no vaovao na ely vaovao lainga na ely dia natahotra ny mpianatra dia confiné dans un lieu barricadé hoe sao dia tonga ny jiosika ao masaka eo. Dia tamin'izy ao anatin'izay confinement zay natahotra tsy samivoaka barricadé verrouillé je sais pas combien de tours no tonga Jesosy niseho tamin'ny fanondroany teny hoe fiadanana ho anareo dia faly be le mpianatra hoe tena nitsangana ny tompo fa nisy anankiray izay haitsika tsy enjery zay tsy teo iza le izy Tomasy tsy teo tsy maintsy misy absent foana koa moa amin'ireny ao magaga teo le rehetra dia misy anankiray tsy teo tsy haiko hoe nakaiza izy tsy voalaza eto hoe nakaiza ary Tomasy dia niteny ny mpianatra indray hoe Marie Magdalena dia le mpianatra indray niteny tamin'ny Tomasy efa nahitany tompo dia fantatsika Thomas sara tsy ahoana ny teny raha tsy mahita n'le olatra ny namatsia anazy eo amin'ny tanany sy tsy ino eritreretintsika ohatrany hoe kely finoany Tomasy fa
azo raisina amin'ny lafiny tsara koa zay hoe ka satria be dia be loatra le vaovaona ely dia misy za raha tsy hitako kosa aloha tsy ino fa sao dia nareo misy hallucination indraindray raisitsika ratsy foana le hoe tomasy ko nareo kely finoanatra ny tomasy fa izy koa tena te izy rassuré izy satria rehefa azo miantoka rehefa avy eo dia zao miova ny fiainana dia tsy aopany amin'ny resaka onoono ny fiainana hoe zao ono dia ino fa tia no anana assurance mihitsy izy hoe je sais en qui je crois zay le izy zany dia iny tokoa ny jesosy tonga alahady fanondroany lahady voalohany amin'ny herinandro alahady zay mahatonga antsika hoe mivavaka alahady androny tompo dia niseho jesosy dia tonga dia nasehony amin'ny tomasy ny tanany olatry ny tanany Thomas dia teo Thomas itsika ny teniny tonga dia resy izy tompoko sy Andriamanitra zay no fisehony Jesosy intelo zany indroa zany dia fantelo ndray eto ndray a mahafinaritra le tantara ary tiakotsika zany amaky an'le tantara tena hoe miditra ao amin'le tantara mihitsy dia amin'izay le tantara indray no mamaky ny fiainantsika tokony ho zay mantsy no izy dia andao ejereny taorinan'izay le Marie Magdala le mpianatra Tomasy zay sy le zavatra be dia be tsy afaka nisoratana le andiny fatelopolo be dia be ny zavatra nataon'i Jesosy fa tsy voasoratra tao taorinan'izany rehetrarehetra zany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy zany hoe tsy mitsahatra izy ny ahasambatra n'irety mpianatra reto ny ananan'irety fiainana satria zay le tanjona voilà le but pour que ceux qui croient en lui aient la vie et la vie en abondance et c'est aussi le but de Dieu pour nous raha voriny eto amin'ity terany reto tsika dia tsy hoe tiany fotsiny satria mahafinaritra no mihira amin'ny teny malagasy bravo mahafinaritra no mihaino tena fa ny ananantsika fiainana be dia be zay ny but zay ka rehefa tsy tratra zay dia zay natao hoe rata péché raté sensible zay natao hoe fahotana bitan'Andriamanitra dia ananantsika fiainana or qu'on est à côté de la plaque dia hojerentsika le tantara zany mahafinaritra le izy taorinan'izay dia niseho tamin'ny mpianatra Jesosy dia toy izao ny fomba fisehony zao no manoratra miaraka i Simona Petera sy Tomasy tana hoe Simona Petera le mafana fobe dia Tomasy le voavy nisehony Jesosy hoe raha tsy mahita dia babo izy reo zany ny chef de groupe izay atao hoe kambana Tomasy zany hoe kambana izy fa tsy voalazo eo mihitsy hoe iza le kambana aminy dia ny tiany janonao tenenina hoe isika le miaino le mamaky io kambana io on est comme lui tsy haiko hoe faux jumeau ve sa ahoana fa on est comme lui teo koa i Nathanaël le hoe le lahy tsisy fitaka ary zanak Zebedeo dia manana zanaka anankiroa dia Jaona sy Jakoba ka i Jaona le mpanoratra ny filazantsara le voalaza eto dia hoy ireo taminy dia teo dia hoy Simona taminy andeha narato au lendemain de la résurrection le voavy nanehoany Jesosy zavatra be dia be dia zavatra tonga tao an-tsainy dia hoe ndao ry zalahy narato mialatsiny amin'le fiteny fa tiako io ohatrany hoe ndao hanao baolina nandao hanao boule nandao any amin'ny vélodrome asa raha tsika hoe ny zavatra be dia be nasehony Jesosy taminy ary tena bouleversé izy rehetrarehetra dia ny apitson'iny herinandron'iny dia Petera ndao hanarato ndao hanjona dia hoy ireo taminy le ekipa zany le tartara izy tika tarika ndikany hoe tartara fa lasa ratsy le izy fa olona tarika ekipa c'est un groupe reo ny ampiasan'Andriamanitra andreo rehefa avy eo hitantsika mihitsy hoe ça va révolutionner le monde andeha hiaraka aminao koa zahay toletsy aiza hoany anarato any amin'ny farihany Tiberiady
andeha hiaraka aminao koa zahay dia nandeha izy a dia niditra tsambokely a nefa tamin'ny mialina iny dia tsy nahazo naray azy petera fantatsika fa mpanjony mpanarato ary nitenenin' jesosy hoe ho ataoko mpanarato olona ianao zay nitenin' jesosy fa adinony zay fa lasa izy nanarato tena nanarato tokoro nanarato tsotra amin'izao i jaona sy jakoba zanak' zebede indray a dia zao tena manana orinasa kelina fanaratovana mihitsy izy izao une petite et moyenne entreprise PME de pêche nytiako tenena zay dia zao hoe asany c'est leur boulot pêcher c'est leur truc pêcher manjono zany fa zao les textes les teny ahoana tsy nahazo naray azy mpanjony dia hoe voambotavo ny teneny azy le trondro kely hoe tsy nahazo na voambotavo azy les jeunes vont dire ils ont rien que dalle tsisy nefa ce sont des pros c'est leur métier zay le tantara no ny nandritry ny alina izany teo any amin'ny soratra sasany dia nandritry ny alina anie zay tompo nanarato teo fa tsy nahazo fa noho ny teninao dia aratsaka ny ala tsy hafa ndray ty no ny efa nazava ratsy ny andro a dia nitsangana teo amoron-dranomasina jesosy kanefa tsy fantatry ny mpianatra tsy fantany ana dia efa niseho imbetsaka ary izy araka le voalaza teo aloha teo dia hoy jesosy taminy izy tsy mibedy ary zay ny tsara ho raisiny andray aman-dreny ho atsika zoko atsika mpitarika inona ny tsy nataony an'reto mpianatra reto fa teto dia zao no teniny mahafinaritra anaka manakanina va ianareo mes amis auriez-vous quelque chose à manger tena le fomba fisehoany raha za zao no teo dia nareo ve dia efa nanehoako ny tanako dia efa nataoko an'izao nareo dia efa nisehoko ny voako ny varavara-pasana nataoko an'izao zao dia mbola tsy mino ihany nareo ry kely finoana fa ny teniny anaka manakoanina va ianareo voilà sa pédagogie en tant que père spirituel anaka il nous rejoint dans les quotidiens de notre vie any amin'le zavatra iainantsika hoe ny sosiandry zalahy reto mialatsiny amin'le fitenenana nandritry ny alina izy tsy nihinana le trondro rehefa zay miasany raha ho resahako ny momba ny fiainana mandrakizay sy nohatran'izao tsy miditra ato na enony ihany fa mivoaka ato fa aleo any amin'le fiainana no resahana manakanina va ianao dia ozy izy ireto rehetrarehetra reto namaly tsy nandainga izy tsia tsy nahazo ninena izy zay le hitanao zay le hoe jesosy miseho amin'le fiainana andavanandro tsy hoe ao am-piangonana ihany na dia zava-dehibe ary ny ao am-piangonana fa any misy antsika rehetrarehetra any any ampanjonoana any ampanaovana baolina any ampianarana any ampiasana miseho amintsika ny tompo fa tsy fantatsika indraindray eto izy hoe manakanina va ianareo dia namaly reo hoe tsy les enfants est-ce que vous avez du poisson à manger ils ont tous répondu non dia manoloanan'izany dia asa nareo ve mba professionnel nareo ve mba zao adinonareo nga le miracle efa nataoko taloha nareo nefa non alatsao amin'ny sisiny havanana ny sambo kely ny aratinareo dia azo ianareo tsotra mazava alatsao amin'ny sisiny havanana mahitsy ny aratinareo ary zavatra izy vokany ahy efa misy promesse dia azo nareo tsy hoe alatsalatsao eo hoe alefaso etsy tovy an'izao fa mazava andriamanitra rehefa manao zavatra dia ohatran'izany foana jesosy dia miverina amin'le hoe iza lahy reto asan'io
Ce sont des pros. Ils ont même une entreprise. Jacques et Jean. Petera tsy lazaina ntsony. Dia Jesosy le zanaky Josefa mpandrafitra ny asany zany haina io. Zay mantsy ny fanaontsika rehefa mba misy domaine na itsika. Fa ce qui va changer les choses, nampiovana izy dia zao. Fantatsika antony dia nalatsany. Zay, nalatsany. Tena latsany ny arato. Amin'ny fotoana izay ifikirantsika n'le conviction tsika eo, j'ai une certitude, mais ma vie, il faut que ce soit comme ça. Dia mijanona eo foana ny histoire ny fiainantsika. Fa amin'ny fotoana izay manapa-kevitsika hoe ohatran'ny hoe tena latsany, alors qu'ils sont expérimentés plus que quiconque. Ils sont compétents en la matière. Fa rehefa niteny Jesosy alatsao amin'ny ankavanana amin'ny sambonareo dia ahazo ianareo. Et ils ont fait. Et c'est ça qui change tout. PDB mety eo tsy manao zay. Ary ny soratra masina re dia zay, je me fais que répéter. Zay foana, nalatsany ny arato. Dia rehefa nalatsany ny arato dia ahoana le vaky teny? Tsy zakany nakarina. Teo tena hoe tsy nahazo na ohatran'iny dia zao indray tsy zaka. Dia nefa c'est la même périmètre. Le tsy hoe mandana ary mankanety fa le eo ihany. Tsisy zavatra niova. Fa fankatoavana le tenin'le Andriamanitra namorona n'izao rehetra izao. Miazonazy, mahita ny zavatra rehetra, tsisy mihetsika eo. Azony atao miteny na tsisy poisson teo dia misy poisson dia misy trondro dia misy. Fa ny zavatra andrasany amin'le mpianatra fotsiny sy amintsika rehetrarehetra koa dia zao hoe tena latsany. Jusqu'à quand nous allons encore retenir ce filet qui représente toutes les choses qui nous enferment. Vous savez plus que moi, qu'est-ce qui vous empêche de faire un pas, de se jeter, de jeter le filet? Amin'ny fotoana mbola hiazonantsika ny ka misy an'izao any, il y a plein, moi vous connaissez plus que moi, misy karaha manao an'izao any ohatra. Fa le mpianatra en unanimité mety reo koa hoe dia ahoana latsaka ve sa ahoana akitsika nge efa teo tsika na io hoe miteny an'izany zao ka io asan'izany tsika. Fa nalatsan'le arato. Dia rehefa nalatsan'le arato dia tsy zakany nakarany noho ny abetsahan'ny hazan-drano andinin'ny fahaenina. Ils le jettent et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus tirer de l'eau. Ary hoy ny mpianatra le tiany Jesosy, Jaona io, Jaona le mpanoratra ny filazantsara, le zanak'i Zebedeo, izy mantsy tsy mba se montrer izany. Fa ataony foana hoe le tiany Jesosy. Jaona le mpianatra le tiany Jesosy niteny tamin'ny Petera hoe ny tompo ry satria c'est pas possible ahoana ny teotsika nandritry ny alina tsy nahazo fa matoy izy lasa zao ny vokany dia tsy maintsy ny tompo zany. Lui il voit toujours les causes de toutes choses en Dieu. Matoa nisy fombiazana atao aminy dia tsy maintsy avy amin'ny tompo zany na dia tsy te hitany aho dia ny tompo ry. Dia voareniny Simona Petera, hitanao le nitarika an'ireto nitarika, zay mantsy hoe nitarika an'ireto ekipa reto. Hoe andao anjona ndao mba hiala voly, ndao mba tsy niteny mihitsy Jesosy hoe nareo ve andeha anjo, inona no andehananareo aty? Fa tamin'izay toerana nisy azay mihitsy no nidirany. Dia nare an'izay Petera magaga, zara mema mamaky an'izy. Dia hitanareo eo le izy. Foana eno an'izay Petera hoe ry ny tompo, hitany tokoa tamin'ilay trondro dia nanaovany ny akanjony. Dia nitsoraka amin'ny rano izy. Il est bouleversé. Nareo rehefa mitsoraka amin'ny rano dia zao. Ahoana nataonareo? Dia sorona ny akanjo. Lui,
il met le vêtement. Et pendant la nuit, il n'avait pas... azonareo zay entina ilazana hoe rehefa miplonge ao amin'ilay texte dia mahita an'ilay zavatra hoe bouleversé reo. Miaona amin'ilay Andriamanitra velo. Tena hoe hitany hoe ay izany rehefa miditra amin'ny fiainan'ilay olona tena bouleversé izy. Ny olona rehetrarehetra rehefa plonge anaty piscine amin'ny rano izany dia zao esorina ny akanjo ny amin'ny Petera indray nanaovany ny akanjo dia nitsoraka izy. Jesosy tsy miteny hoe inona ty ataonao Petera. Il met son vêtement de dessus parce qu'il l'avait enlevé et il se jette dans l'eau. Quelle logique. Tsy be dizy ianao hoe dia mba Petera ihany jereo. Rehefa niakatra teo an-tanety izy ireo dia nahita hafinarina teo sy hazan-drano teo amboniny mofo. Amboniny dia nisy mofo. Dia hoy Jesosy mitondra amin'ilay hazan-drano izay azonareo teo. Izany hoe amin'ny asa am-piangonana mahagaga nisy trondro 5:30 teto 153 mavesatra tsy zaka. Dia nefa nateo areo trondro reo efa nisy trondro voaomana tary. Zay mahagaga amin'ny asan'Andriamanitra. Il nous précède toujours. Efa misy voaomana foana ary efa irahany amin'izany asan'Andriamanitra zany manao an'izany tsika dia raha mijery nandritry ny alina zay tsy nahazo ohatran'izao. Fa rehefa mijery azy efa misy voaomana. Il y a déjà quelque chose qui sont déjà prévus. Et c'est ça qui nous encourage dans les œuvres de Dieu. Tsoresahako hoe d'après Saint Jérôme, père de l'Église du IVe siècle, qui dit qu'à l'époque, on connaissait 153 espèces de poissons pour dire de manière symbolique que c'était la totale, maximum. Zany hoe rehefa manao ny asan'Andriamanitra, Andriamanitra tsy mba manao tapany fa feno. Fa tsy mahatonga azy ho feno na mahatonga azy tsisy ohatran'ireny nanjony nandritry ny alina fa tsisy ninona mihitsy dia tsy fahatokisana, tsy le filatsahana. Dia miantso ataon'ny tompo voalohany indrindra atsika mianakavy dia mandra-paharoviana no tsy hitsorahantsika. Tsy hanao ohatran'ny Petera le hitsoraka ny anaty rano fa handatsaka an'ilay rato izy any mivaky teny dia hoe Jesosy taminy avy sakafo. Tanao amin'ilay sakafo ihany. Vizany izy ireo nandritry ny alina ohatran'izao dia tao sakafo ary misy sakafo efa voaonaka miampy an'izay efa nataonareo. Ao amin'ny asan'Andriamanitra amin'izay eo amin'ny famonjena zany no 100% an'Andriamanitra. Dans le contexte du salut, c'est Dieu qui nous sauve 100%. Sans aucune action de notre part. Pas de mérite de notre part. Mais dans l'action qu'est l'évangélisation, c'est synergique, c'est-à-dire il y a une action de notre part et l'action de Dieu. Dia eto le trondro izay efa voaomana manambara ny zavatra ataon'Andriamanitra ary le trondro le hoentin'ny mpianatra le tsy zakany teo nangalana niarahana misakafo dia misakafo izy ary zay no nisehoan'i Jesosy fanotelony tamin'ny mpianatra. Ary rehefa vitan'izay dia nanasa azy izay ndao hisakafa. Vita ny sakafo iresaka amin'ny Petera amin'izay izy. Dia eo rehefa avy sakafo izy mivoky tsara ny vatana. Indraindray raha ahoana moa ny teny malagasy? Ranona ny kibo. Ala bravo. Nenina teneninao ty anao Jesosy izao le lanona tsy mihinan-kanina. Jakoba niteny an'izany rahalahy Jaona hoe raha misy olona nona tsy mihinan-kanina toy izy hoe mandehana fiadanina nefa ny kibo ny nona. Dia qui rentre. Voky azy ny olona tsy mieno. Komaika fa nona. Dia rehefa avy sakafo izy ireo dia hoy Jesosy tamin'ny Petera amin'izay le nitarika an'ireo namany hoe nandeha nanjono. Izy niteny hoe fa maninona no entinao anjono zalahy? Fa zao no teniny. Ry Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao mihoatra noho ny fitiavan'ny reto ekipanao reto mpianatra reto. Dia hoy Petera taminy, ianao mahalala fa tianao. Intelo zay no miverina. Dia amin'ny teny malagasy ilay izy ohatrany hoe fa ahoana ary? Fa efa fantatsika fa
avery fotsiny amin'ny teny grika misy fomba hitenenana ny fitiavana amin'ny endriny telo: filiasa, eros, agape. Eros dia le fankatiava mivady, tenany hoe mafana le coup de foudre, tiako anao, naboka anao Clémaina, tsy misaraka aminao, tiako foana anao. Dia fantatsika le izy tsy boka akory na Clémaina le rangahy, dia zay le eros zay. Dia le fitiavana ina le ray filiasa, le fitiavan-javatra. Re tiako le telefonako, tiako nohatran'izao. Dia le fitiavana agape, le fitiavan'Andriamanitra, le ampidirany atsika. Dia Jesosy miteny hoe mo tia amin'ny fitiavana agape ve ianao ry Petera? Zany hoe le fitiavana tsy miova, l'amour inconditionnel, tsy hoe fitiavana raha misy patsa, rehefa misy patsany amin'ilay olona dia namako ianao, tiako ianao. Fa raha vao tsy eo le patsa dia lasa tratran'ny patsa ray tsy mivava, tsy fantatra intsony le olona. Tsy zay le izy, fa hoe le fitiavana na enikodona na enikiantra. Dia Petera namaly azy hoe eny tompoko, ianao mahalala, fa tia ianao ary le teny filiasy no niteneniny hoe fantatra Jesosy. Ny lokaloka hoe na andao anao daholo ary ny olona rehetrarehetra, za tsy mba andao ahy, tsy naneno intelo ny akoho dia nandao izy. Satria ino? On n'est pas dans le même registre, dans le même langage. L'amour que Dieu nous demande, c'est l'amour agapé. Seul Dieu peut en mesure de nous donner. Ny fitiavany Petera dia le fitiavana ohatran'ny fitiavan-javatra. Rary ny ange ty telefony ty raha olona raha simba dia ariko e, na recycleny e. Fa raha ity na simba raha dia fikiriko hatramin'ny farany, dia ozy nareo hoe adaly e, lasa sampy e. Misy ny zavatra fitaovana edivana ny trano, edivana ny fananana, edivana ny zao, nefa zavatra tokony ho tiavana amin'ny fitiavana filiasy reny. Zany hoe misy fetra reny, non. Ok ary meko anareo na andao hitadiavana. Fa ny agape dia zao inconditionnel, zay hitiavana ny olona sy hitiavana n'Andriamanitra. Dia tsy mitovy le registre. Jesosy miteny hoe tia amin'ny fitiavana agape ve ianao? Dia Petera mamaly hoe tiako ohatran'ny fitiavan-javatra ianao, ka rehefa tsisy maminy intsony dia ariko. Zany nataontsika amin'ny olona indraindray, zanaka, vady, havana, namana ohatr'izao. Rehefa tout va bien dia allô, est-ce que tu peux m'aider zao? Hoe tambavaka e, zao. Vitany ihany, bye bye. Dia namaly nanontany fanondroany Jesosy, moa tia va ianao? Fitiavana agape ihany. Dia namaly izy, ianao mahalala fa tianao amin'ny filiasy. Fa ny telo ny farany, ry Simona zanaky Jaona, moa tia va ianao? Eto Jesosy tsy nampiasa an'le fitiavana agape intsony, fa le fitiavana raha misy patsa. Dia hoe Petera hoe nalahelo izy. Nalahelo izy satria nahoana? Satria ny teny ny telo taminy mampatsiaro azy le hoe nilokaloka izy, za dia na andao anao daholo ny olona rehetra, za tsy andao anao. Nalahelo izy, ka hoy izy tamin'ny tompo hoe ianao mahalala ny zavatra rehetra tompo, fantatrao fa ny fitiavako anao dia fitiavana tahaka ny fitiavan'ny olona zavatra. Ka rariny rehefa tonga ny olana, tonga ny zao dia nandao. Dia teo Jesosy no niantso azy hoe avy manaraha. Rehefa vita izay resaka izay nolazany izy hoe amin'ny farany hoe avy manaraha, omeko an'le fitiavana ianao, le agape. Hitantsika mivaky teny teo satria mandeha ny fotoanany tsy hijanonana intsony. Rehefa nahazo an'io le fitiavana agape io Petera, ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 5 izay nivakiana teo, dia noentina teo amin'ny tribonaly sy nedriona tamin'izany fotoan'izany. Satria nitory an'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty, dia nenjehana efa be dia be izy, nenjehana dia mivoaka, dia afaka indray dia nenjehana dia nafahany anjely, dia
iny mbola mitorony filazantsarany dia tezitra reo mpitondra tamin'izany ny sinedriona sy ny rehetrarehetra efa fa maninonareo efa andraranonareo noentin'ny toko fadimy andininy fito amby roapolo izay no vakiako amin'le asan'ny apôstôly teo rehefa noentin'izy ireo teo anatrehan'ny sinedriona zany hoe le tribunal religieux de l'époque c'est le grand conseil ary nanontany azy misorona be hoe tsy efa noraranay mafy dia mafy ve ianareo tsy hampianatra n'izany ianarana zany kanefa indro dia fenonareo fampianaranareo Jerosalema ka tianareo akinina aminay ny ranon'izany lehilahy zany. Petera rehefa nazo an'ilay fitiavana agape dia izao ny valiny raha talohan'ny nanomboana an' Jesosy izy tovovavy kely no niteny taminy io lehilahy io koa namana dia nandà intelo izy mbola tsy nanenony akoho fa eto c'est le grand, le représentant du peuple, c'est lui qui détient le pouvoir no nandrara azy hoe tsy mahazo miteny an'izany Jesosy zany nareo raha ranay mafy nareo fa hoe Petera andiny fasivy amby roapolo izay mivakiana teo hoe il faut obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona tsy isany teny an'izany izy raha tsy tonga tao amin'ilay fitiavana agape zay nozaka hoe miova bouleversé ny fiainan'ireto mpianatra reto ary tsy hoe du jour au lendemain misy zany nisy fisehoana nataon'i Jesosy tsy kelikely ohatrany ataontsika mivavaka isan'andro miseho amintsika an'ireny Andriamanitra nefa vokatra ireny dia mampiova fiainana teo amin'ilay fotoana hoe tovovavy kely dia efa nampidaraboka ny Petera eto c'est toute une autorité fa zay non fantatro izay inoko dia todika amintsika ny tompo amin'izao ora sy fotoana izao hoe motia amin'ny fitiavana agape koa ve ianao ry Simona isy le Simona Petera fa sy le nianaranao dia ianao no mamaly azy fitiavana manao ona tokoa moa ny itiavaka anao Jesosy manaraka anao rehefa tout va bien tsara ny compte en banque mety nohatran'izao sa ve fitiavana rehefa tout va bien ianao no mamaly azy isika ny mamaly an'izany ninona valiny Petera dia nitao am-pony lazainy hoe tena fitiavana raha misy patsa nitiavaka anao Jesosy fa Jesosy tsy niteny misy ianao ty dia fihinana tsy efa nataoko anao nandatsanao zao nefa nataoko ny haiko nafoiko anao zao fa omeny dia io valina niova ny fiainana tsisy mibouleversé azy tsony ankoatra ny fitiavan'Andriamanitra todika amintsika ny tompo anjarantsika mamaly an'izany ary mbola hanohy amintsika isan'andro ny tompo iseho amintsika hitantsika hoe miditra amin'ny fiainantsika ny tompo ho voninahiny rery ihany amen.
kristianina manerana izao tontolo izao ary izay koa no mitondra antsika avy hatrany amin'ny fanasan'ny tompo aorianan'ny fanekempinoana iomanan'ireo diakona ety amin'loana dia feonjava-maneno no ianaontsika amin'izany amin'ny ambarany finoantsika ary isika mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia tiantsika toy ny fitiavany ray ny zanany. Mino an' Jesosy Kristy tompo Andriamanitra zanaka sady olombelona tsy misy tsiny, tonga izy hitady sy hamonjy ny very, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, mpanome finoana ny fanantenana ary fitiavana mandresy ny fahafatesana. Mino ny fanahy masina aho, mpitarika ny vahoaka an'Andriamanitra, mampiditra ny mpino amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mino ilay fitia agape aho, izay rivotra ivelomana ao amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Feon'ny zava-maneno dia miroso ny diakona amin'ny fanasan'ny tompo. Velatra manoloanantsika ny fanasan'ny tompo izay manambara fomba hita maso sy azo tsapain-tanana ilay fahasoavana izay omeny amintsika isan'andro isan'andro ary amin'ny alalan'izao fanasana masina izao koa dia miditra eo fiainantsika izy nataony amin'ireo mpianatra. Fandray fanasan'ny tompo rehetra dia asaina ho amin'izany fandeha ary isika hiaraka hivavaka. Fifalinay ny mitsokanao ianao izay namorona ny zavatra rehetra ho amin'ny fahalavorariana so amin'ny fiainana tonga lafatra avy amin'ny teninao sy ny herin'ny fanainao masina. Fa amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra miaraka amin'ny zavaboary rehetra na izay any an-danitra na izay ety ambonin'ny tany no hideranay sy ankalazanay ary iranay Jesosy mpanjaka malaza.
mba hidiny fanainao masina ka hiasa aminay mba hatsiarovana eo tafaray-marina koa amin'ny tena sy ny rano jesosy kristy tomponay dia tao fandraisana ny mofo sy ny tapoka amin'ny alalany sy miaraka amin'ny ariao aminy doanao Andriamanitra raitsy toa amin'ny firaisana ny fanahy masina ny ilaza sy ny mpinahitra rehetra ao mandrak' izay mandrak'izay amen. Ny sivy amby dimampolo sy roanjato no nodetesitsika eo am-pizarana ny tena sy ny rano Kristy. Yes.
Soa Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy tamin'ireo mpianany. Raiso ano tino tino. Boka rehefa nihinana dia tsy misy troan'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ny rehetra ho familany izao no ataovy ho fahatserovana na ohatra ianareo dia ataovy izany ho fahatserovana. Izao ny teny hoentin'ny tompo mampahery antsika indray amin'ny herinandro vao misokatra an'io. Koa tahaka ny nandraisanareo ny Kristy Tompo dia mandehana ao aminy araka izany koa, mamaka tsara, miorina mafy ao aminy, tafatoetra ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Mamy ny fokory Jesosy ny hira ataontsika eo ampanatazana ny kapoaka sy anaovantsika raha-pisaorana. Filazan-draratsika gatahana ny tompo manjara amin'izany. Dia mbola faly miarabantsika indray ry havana amin'izao alahady voalohany amin'ny volana May izao. Mbola mampitomboana ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Raha misy amintsika no samba ny tonga miara-mivavaketo dia iangaviana izy mba hitsangana ao rahabain'ny fiangonana. S'il y a quelqu'un parmi nous qui vient ici pour la première fois,
Je vous invite à vous lever afin que l'Assemblée puisse vous saluer. Dia mbola misaotra an'Andriamanitra indray isika ary misaotra ihany koa ny mpitandrina Jeannot Randrenandrasana nitarika ny fotoanandroany ary koa nizara ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Dia misaotra ihany koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana androany. Dia ilay Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny mbola omba sy hitantana anareo mandrakariva. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Ny fanompoam-pivavahana dia manomboka hatrany amin'ny folora sasany isaky ny alahady maraina. Misy hatrany koa ny fampitana izany amin'ny alalan'ny Facebook, ny Zoom ary koa ny YouTube. Ary mbola ho fitsinjovana ireo olona izay marefo ara-pahasalamana dia tanina hatrany isika mba hanaja arak'izay azontsika atao ny fepetra fiarovana amin'ny valanaretina. Ny mpazapa Bibla dia isaky ny zoma amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny 7 ora sy sasany. Ny fotoam-pifoazana dia isaky ny sabotsy maraina amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 10 ora. Ary izany dia arahan'ny asa sy fampahirezana. Tsy misy kosa nefa izany amin'ny asabotsy ho avy izao, izany hoe ny fahafeton'ny volana Mai, noho ny fisian'ny formation permanente izay ho tanterahana eto amintsika. Ny famerenan-kiran'ny Amafia kosa dia isaky ny asabotsy hariva amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 9 ora. Ny sekoly alahady sy ny katekomena dia mianatra isaky ny lahady maraina amin'ny 7 ora eto Vialary. Ny asa fanatsarana ny fiangonana izay anentanana antsika rehetra izay afaka hifanometanana amin'izany dia mitohy hatrany isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora hariva. Ny formation SAP dia isaky ny alarobia hariva amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora. Ny roa ianarantsika izany dia efa hitantsika etsy amin'ny Fafana. Ny groupe diakona DSE no miasa mandritra ity volana Mai ity. Dia araka ny voalaza teo izany ny fafitony volana Mai asabotsy formation permanente. Ny 9 volana Mai kosa dia anjaran'ny tilo no mandray anjara amin'ny liturgie ary amin'io ihany koa dia misy ny kermesse ny sekoly alahady aorian'ny fanompoam-pivavahana ary andray anjara eto ny mpiandraikitra ny sekoly alahady izany andray anjara fitenenana aorian'izao filazandraraha izao. Ny 14 volana Mai kosa sabotsy io dia misy ny LDF ny SVK. Ny 15 volana Mai ny alahady dia culte francophone. Ny 12 volana Mai anjaran'ny Amafia ary 9 ka hatramin'ny 7 volana Mai kosa ny cœur uni izay atao etsy Avignon. Dia ny 7 volana Mai anjaran'ny SVK. Vaovao avy amin'ny sampana SVK. Tsy avy antsony marina fa ny mpanota hibebaka. Lioka 5:2-2 faly manasantsika rehetra ny SVK amin'ny tantara seho antsihatra mitondra lohateny hoe raivim-panota izay ataony asabotsy 14 volana Mai manomboka amin'ny 9 ora hariva ka andraisan'ny sampana rehetra anjara ho fideranan'Andriamanitra. Hisy fivarotana tsakitsaky ary vary sy laoka. Ny farafamandriana izany dia hatramin'ny 10 volana Mai tongava maro ny birao. Ho fanomanana izany LDF izany dia iangaviana ny SVK mba hijano aorian'ny fanompoam-pivavahana hanao répétition ny tantara sy hira. Sampana zava-maneno mirao azy ary mankalaza azy amin'ny zava-maneno. Tantarao ny asa mahagaga rehetra nataony. Salamo 5:2. Misaotra ny tompo isika fa noho ny fahasoavany dia totoza soamantsara omaly ny concert izay nikarakarainy sampana zava-maneno izay fotoana natao fiderana azy no koa ho asa fanohanana ny sampana. Eto dia manolotra ny saotra sy fankasitrahana ny fiangonana ireo nanohana rehetra na tambavaka
ny fanomezana tsy nitandro fotoana lany ary nanotrona ny fotoana. Ny tompo izay manakare-pahasoavana amaly fitianareo ka hanafy ny fahasoavany sy fiadanany aminareo. Dia mbola handray fitenenana ihany koa ny avy ao amin'ny sampana zava-maneno aron' izao filazana raha izao, ka toy izao zany ny fandaminana ny sekoly alahady no mandray anjara fitenenana mialoha ary manaraka azy avy eo ny sampana zava-maneno. Ampatsahivina hatrany sika fa misy ny banque alimentaire ho an'ireo izay mila izany. Izany dia azo alaina maimaim-poana ao amin'ny saloka te na afaka manantona ihany koa isika ny tompon'andraikitra. Dia entanina ihany koa izay afaka manatevina izany banque alimentaire izany. Toy izao indray nirakitra voaray tamin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana avrila lasa teo, nirakitra 348 €. Ezaka trano 135,70 €, ny adidy na voaloham-bokatra 50 €. Vaovao avy amin'ny faritany, misy ny fiaraha-mivavaky ny faritany ny alakamisy fahadimy volana May izao manomboka amin'ny 8 alina ary ny sampana iraisana fifoazana no mandrindra ny fotoana amin'izany, ka ny roy ahafahantsika manaraka izany zany dia afaka atao par Zoom na conf call, dia efa hitantsika koa misoratra eo amin'ny fafana. Ny ekipa finance ihany koa dia vonona hatrany handray antsika etsy aoriana amin'ny voaloham-bokatra na ny fanomezana izay atolotsika. Dia izay indray ry havana ny raharaha apetraky ny tompo amin'ny fiangonana misaotra antsika naharitra ny aino, ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ny fiadanana kosa ho amintsika rehetra. Je vous resalue au nom de Jésus et merci beaucoup pour ce temps de parole. Chers parents, ce message s'adresse à vous. C'est au nom de tous les enfants de l'école du dimanche, des monitrices et moniteurs, que je prends la parole. Comme vous le savez, la kermesse du Sekouli Alahad se tiendra le dimanche 8 mai prochain. Cette année, la kermesse change de visage. Elle se tiendra après le culte et se fera autour d'un moment convivial, repas, goûter, jeux pour les adultes, mais aussi pour les enfants, et détente. Au menu, farce raftout. Pour les estomacs un peu fragiles, riz cantonné et poulet. Et pour les jeunes dynamiques, sandwich aux merguez, saucisses, frites, tout ça au prix de 5 €, le dessert inclus. Parce que l'après-midi va être intense, place au goûter, crêpes, makasok, coupes en vente également. Mais ce n'est pas fini. Parmi les activités, le Sekouli Alahad fera un vide-grenier. Pour cela, chers parents, vous avez sûrement au fond de vos placards, bien rangés, dans la cave, dans le grenier, des articles, livres, habits, jouets, chaussures, etc., à nous offrir. Nous sommes à votre disposition le samedi 7 mai après-midi à l'église pour réceptionner vos dons d'articles et par souci d'organisation, il faudra nous les mettre dans un carton ou sac avec vos noms et prénoms. Si le Sekouli Alahad existe, c'est parce que vous, les parents, vous avez toujours été là, grâce à Dieu. Et on vous remercie pour cela. Aujourd'hui encore, on a besoin de vous. Si les activités des enfants se réalisent, c'est justement grâce à la participation de tous à la kermesse annuelle. Achat de livres, formation, ZKB national. Et d'ailleurs, l'année prochaine, le ZKB se déroulera dans la région parisienne. Atelier environnement, atelier de création pour les fêtes des mères, fêtes des pères, cadeaux de Noël. Tout cela sollicite un appui financier. Chers parents, les enfants vous lancent un appel aux dons. À la fin du culte,
vous pouvez vous rapprocher de Tati Fifi ou de Tati Julie ou des monitrices pour remplir un petit tableau en vue de cette kermesse. Il nous manque encore quelques produits. Merci beaucoup de votre écoute et à Dieu seul soit la gloire. Mbola faly miarabanareo ny sampana zava-maneno ary misaotra ny fiangonana koa nambolana me fotoana isaorana ny sika rehetra. Araky ny voalaza teo dia vita omaly zany ny levée de fonds sy ny concert ny sampana. Misaotra indrindra nyreo rehetra nanatrika sy ireo rehetra nanome fanomezana na ny ray aman-dreny na ny fiangonana na ny tanora. Ary tamin'izany moa dia maro tokoa ny fanomezana voaray dia nisy ny sakafo barikety. Ka androany zany dia mbola misy ireo barikety tsy lany omaly fa dia hozaraina ho varotana amintsika satria levée de fonds ny sampana ihany koa ilay izy. Ka les barquettes salées sy barquettes sucrées dia l'eau ilay izy zany a, barquette misy jus misy rano dia 5 € ny anankiray. Ko izay rehetra mbola tia hanohana an'izany sampana zava-maneno zany tompoko, ary barquette ry an-tamosina dia afaka mandroso makeny. Misaotra indrindra tompoko. Iary vavaka sika to. Dia misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo Andriamanitra io. Fa mahatsiaro tokoa izay. Fa sitraka ao no hijeroany izao fiangonana izao eto amin'ity toerana ity. Nomenao izao trano izao izahay dia indreto ny vahoakanao manandratra ny vavakay, ny foam-pananay eo aminao misaotra satria tanteraka tokoa izany fa nahazo trano izao izahay. Misaotra anao izay ry Tompo. Satria ao ireo manantanteraka ny asa izay totosaina amin'ity trano ity sy ny manodidina dia notahianao sy noarovanao, koa dia indreo mbola mijoro ary ny asa izay mbola ao atao koa dia mbola hiantsonainao mandrakariva ry Tompo, mba hiaraka aminay ianao, hitantana anay, hiaro anay amin'ny loza eo amin'ny fanatanterahana an'izany asa mbola atao izany. Ankehitriny ry Tompo dia aoka mba ho feno fankasitrahana anao izahay satria izao trano izao dia nataonao hiantsonanay, nataonao mba hizaranao fahasoavana ao anay tsirairay avy satria eto amin'izao toeran'izao tokoa no hanomezanao ny fahasoavana ho amin'ny tsirairay avy, ary tsy ny fahasoavana amin'izao androm-pahavelomanay izao ihany fa indrindra ny hanovozanay fahalalana sy fahendrena mba hahafahanay mahafantatra ilay lalana izay soritinao ho arahanay. Koa dia ireo asa izay mbola ho atao dia ho ataonay ampifaliana sy ampifankatiavana satria izany asa izany dia asa mitory ny voninahitra ao. Koa dia dirainay mandrakariva ny anaranao Andriamanitra, ny anaran'i Jesoa Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Roso amin'ny rakim-pisaorantsika ny amin'ny tema 12. Bye.
Pitsanganana no anaterantsika andafitra. Berakisika tonga. Jesosy Kristy tomponay ao, misaotra anao izahay fa nanana an'izao fotoana izao afaka tonga teto an-tranonao na afaka nanaraka an'izao fanompompy fivavahana izao mivantana noho ny amin'ny famindraponao. Aoka ny teninao izay norenesinay teto mba hoentinay hiatrika ny fiainanay ho ampiarinay amin'ny fiainanay andavanandro. Misaotra tompo satria afaka nanao an'izao fanompompy fivavahana izao izahay misaotra noho ny amin'ny ireo mpanompona marobe izay nandrindra sy ny karakaran'izao. Misaotra noho ny amin'ny mpitandrina izay nitondra ny teny taminay, ny amin'ireo rehetra izay nandray anjara. Mangataka izahay Jesosy Kristy tomponay ho an'ny firenenay Madagasikara mba ianao no hitasy hiaro an'izany firenena izany, tahaka izany koa ny firenena mandray anay mba tolorisana endry ny mpitondra anay. Mangataka aminao koa izahay ny amin'ny raharaha rehetra izay nitonona taminay teto, ny asa tsirairay izay ho fampiroboroboana ny fiangonanao, dia ianao tompo no hielo lalana an'izy ireny ary ianao no hiasa ka hanantanteraka izany ny tsirairay avy. Iza vavaka izany dia ampiraisinay amin'ilay vavaka tsara indrindra efa nampianarinao anay manao hoe: Renay izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra, omeo anay anio ny hanina sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka namelanay izay miloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana ny fotoantsika andray ny afatra sy ny tsodrano. Andray ny tsodrano dia aorianan'izay ny hira faneva iaraka itsangantsika. Aokary isika misaotra an'Andriamanitra no isika mandray fanjakana izay tsy azo ozongozonina, izany fahaiza misaotra azy izany dia aoka asehontsika amin'ny fanompoana izay sitrak'Andriamanitra, fanompoana omba mpanajana sy fatahorana ho an'ny havana rehetra, ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra ny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Saurana matolotra ianao fa ianao no olana mitsoana, ianao no mitantana sy mitahita.
mbatsy alazo nahatra ho an'andriamanitra ray sanaka ary fanay masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay mandehana amin'ny fiadanana ka manompony tompo. Bon dimanche à toutes et à tous. Dia aza manjono.